Efa ndresaka toe-karena isika tao anatin'ny fanadidinina izay voavina rantsika toy ka mbola mikasika hatrany an'izay resaka toe-karena izay no entina amintsika manaraka ho tanterahina ny 17 Oktobra ka hatramin'ny 4 Novambra ho avy izao ny foara iraisam-pirenena OUAGADOUGOU. Nasaina manokana amin'ity andiany 500 amin'ity foara ity indrindra ary Madagasikara. Entina Hanomanana izay indrindra dia noraisin'ny sekreteram-panjakana eo anivon'ny minisiteran'ny Raharaham-bahiny Bary Rafatrolaza ireo delegasiona Burkinabe zay tonga eto Madagasikara. Firenena nasaina manokana ao anatin'ny andiany 500 amin'ny foire iraisam-pirenena ny OUAGADOUGOU i Madagasikara. Foire izay ho tontosaina ny 17 Oktobra hatramin'ny 4 Novambra ho avy izao. Hoentina Hanomanana ny fandraisana anjaran'ny Madagasikara ao anatin'ity hetsika ity. Misy ny delegasiona Burkinabe sy notarian'ny hatramin'ny sekreteram-panjakana izao. Androany sy dia noraisin'ny sekreteram-panjakana ao anivon'ny minisiteran'ny Raharaham-bahiny Bary Rafatrolaza izy ireo. Madagasikara malaza amin'ny taozava-baventy ny asa tanana isan-karazany. Izao fahatongavany tale generaly ny fampiroboroboana ny asa tanana avao ministeran'ny asa tanana zao dia manambara an'izay zavatra zay. Mandalo atao aminay izy io atao amin'ny sekretariam-panjakana miadidin'ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana satria asanay moa zany no manetsiketsika sy mitady lalana any ivelany any amin'izay vokatra malagasy eto. Na asa tanana io, na fambolena io, na ataotsika ny arena-kebon-tany io, na arena-dranomasina io, dia nasaindreo manokana satria malaza isika malagasy amin'izany. Areatsika izany. Mpanao asa tanana mihoatra ny 3,000 no andrasana amin'ny foire any OUAGADOUGOU. L'objectif de la 15e édition, c'est mobiliser en un seul lieu sur 10 jours, du 26 octobre au 4 novembre 2018, l'ensemble de tout ce qui compte comme artisanat de qualité du continent africain à partir de Ouagadougou. L'autre objectif, c'est faire en sorte que les potentialités en matière d'artisanat du continent soient véritablement bien présentées à la face du monde à travers la presse burkinabé, malagasy et celle étrangère des chaînes internationales. C'est pour cela que nous avons été instruits par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, qui lui-même a eu l'instruction de la haute autorité du Burkina Faso, le président du Faso, pour que nous venions dans les pays invités d'honneur. Tamin'ny taondaza dia mpanao asa tanana hatrany amin'ny 750 avy amin'ny firenena 17 no nandray anjara tao anatin'ny CAO andiany 420 ary mpitsidika hatrany amin'ny 220 sy 703 sy 3 alina sy 10 alina sy 3 hetsy no tonga tamin'ny hetsika.